Alany alakamisy fa 4 ny volana avrily taona 2024 malotra ny araba toko lasy toko vavy ary tonga soa atao anatin'ity fandaharana zoiteny ity zay fanarakitsika moa zany rehefa aliny alakamisy tahaka izao miezaka isika ny miresaka mahitsy ny tontolo politika, ny toe-karena, ny sosialim-bahoaka atao anatin'ity fandaharana zoiteny ity ny fandaharana moa dia fa atao hoe miezaka mitady an'izay resaka hoe famatorana izay ao anatin'ny ataontsika hoe fanolorana azy sy amin'ny fanarahany atsika izay makafy an'ity fandaharana zoiteny ity amin'ny ataontsika hoe ny fandaharana rehetra izay mandray vahiny misy eto Madagasikara. Eny ary amin'ity alina ity sika somary miantso vahiny atao hoe miavaka manana ny maizy azy eo amin'ny tontolo politika, ny tontolo ara-panahy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia tsy izy izany fa pasteur André Mayol. Izy no vahintsika zany amin'ity alina ity. Betsaka ny zavatra tiako anontaniana azy ary mino fa nasika ihany koa any atokantrano any dia mba hiara anontany azy eto isika hoe ohatrohatry ny ahoana marina fandehan'ity tantaram-pirenena ity. Miaraba anao? Tonga soa. Miaraba Ianja. Dia misaotra amin'ny fanasana satria samba mba voalohany niakatra plateau teto. Ny amin'ny vaovao matetika ny mpanao gazety mandefa ihany rehefa misy événement ngezabe mipoitra reny ka mahita amin'ny toerana reny dia manontany fa hoe niakatra plateau zao zany samba voalohany. Dia misaotra ny télévision Jiminina mba mahita anay madinidinika reto dia miaraba antsika rehetra koa atokantrano ato tonton tantinina eo ambony fandriana eo manaraka ny fandarana zoiteny ity. Misy sasany eo-pisakafoanana antsika manaraka ana ato atokantrano ato dia sambany mba mandroso tato amintsika dia manao kokoa daholo. Eny ary tsy tantan tsy tantinina rero mijery an'ity pasteur Mayol fa be dia be ny tanora ihany koa tena mijery an'ity fandaharana ity. Ny fanontaniana apetrako aminao voalohany angamba aloha tena hiresaka ny raharaham-pirenentsika, hiresaka ny zavatra efa niteneninao rehetrarehetra teto amin'ity firenena ity koa tsika. Firisan-jaton'izany moa ny tanteraka, firisan-jatony tsy tanteraka tomboka avy hatrany angamba ny aloha tamin'ny taona 2014 nefa anisan'le faminaniana zany hoe ianao zany hoe ho tonga eo amin'ny fitondrana tamin'izany taona 2014 izany. Aty amin'ny taona 2024 isika izao amin'izao fotoana izao mbola tsy eo amin'ny fitondrana aloha pasteur Mayol. Betsaka no milaza fa atao mpaminany sandoka ianao, izay mihitsy ny fomba ilazana azy ao anatin'izay rehetra izay matoa tsy tanteraka tamin'ny 2013. Inona ny avalinao an'izay? Le tanora miresaka an'ilay hoe zampaminany sandoka moa aloha zany mety mbola zaza izy tamin'ny 2013 ka tsy nalala ny zavatra nitranga talohan'ny 2013 izy taty aorianany 2013. Dia lafiny anankiray koa dia hoe mpaminany sandoka reny zany efa zatra an'ireny satria na amin'ny baiboly aza mametraka tsara tsisy mpaminany ajaina amin'ny taniny zany, mpaminany tsy masina taniny zany. Kristy mihitsy ny lazan'izany fa tsy nampiova ny zavatra nandanan'i Kristy izay zavatra izay natsony olona izy hoe mpaminany sandoka koa tamin'ny andro le 2013 raha tsika tanora teoriana amin'izao fotoana zao zany be da be ny mbola tsy teraka ny voan'ny faminaniana tamin'ny 2013 satria ny voan'ny faminaniana tamin'ny 2013 nge tamin'ny taona 2000 l'an 2000 zany efa 20 taona zany. Za nahazo faminaniana voalohany tsy 2013 ny faminaniana azoko voalohany mbola tsy pasteur ny apokalypsia tamin'izany taona 1996 zany fa mbola vao nanomboka nampianatra apokalypsia io dia nahazo faminaniana voalohany tamin'izany ny hoe hiala hiongana amin'ny toerana ny filozafy Albert dia hiverina ny filoha amiral Ratsiraka. Tamin'izany zany voavaongana filoha Ratsiraka tamin'ny 91 nipetraka filozafy Albert tamin'ny 92 95 zany dia efa tonga le faminaniana hoe hiala teo amin'ny toerana Zafy Albert dia hiverina ny filoha Ratsiraka. Tsisy ninona zany ny olona tamin'izany fa amin'izao mbola be da be ny vavolombelona nahafantatra an'izany indrindra fa ny UNDD na ny AREMA sy ny mpanao politika tamin'izany.
na ianao zany fa zay nyresana zany aloha de tena tsisy nino satria hoe vaoviana ve ny diso raha mandrika tena iavoloha de iratsiraka ny verina eo amin'ny fitondrana fa na zany menan'zany aza tsy hitako ny fomba tantetarana de lazaiko fotsiny iny tokoa fantranga tokoa le izy vony ampesement zafy verina tokoa filoratsiraka teto Madagasikara lany tamin'ny fifidianana indray izy tamin'ny 97 vao lany izy de niverina indray lefa aminanina eny taona nitondrany eo raha mandrika ny alany eo de navoaka gazety zany radio télé tam'zany a de tam'izay moa za zany nampanatsony ny filoratsiraka hoe ahoana moa ozy izy raha mandrika ozy izy nefa ny alana tao tamin'ny 91 de mbola raha mandrika indray fa ozy izy nivoako ohatran'ny mampiorora anao zany mihitsy ny tenin-zareo fa enareo pastera mivavaka reto ve ozy izy tsy mba azonareo tao mba mivavana mba tsisiny zany raha mandrika zany tsony eto amin'ny firenena de zao zavatra niteneniko tam'zany mbola misy vavolombelona am'zany ny olona akaiky ny filoratsiraka mbola velona am'izao fotoana zao ny pastera voavy ny conseil spirituel antao tam'zany mbola velona io pastera io raha manana doctorat en théologie izy io io nandraina voalohany tao iavoloha zany tam'zany de teneniko izy efa fantatrinareo ary zany lizy ataovy zay tsy isiny raha mandrika ataovy zay tsy isiny raha mandrika tonga zay tam'la ny l'an 2000 miverina lefa aminanina hoe tsy maintsy miala raha tsiraka alohan'ny février 2003 satria eny taona tapitra février 2002 ny fahen'ny taonany zany de raha mandrika ny alany eo de olona petraky ny FFKM no ipetraka eo ka rehefa tanteraka zay rehetrarehetra zay ka ny tonga ny 2003 de manisanao 10 taona de afaka 10 taona de enao no filoham-pirenena zay zany na tonga n'le resaka 2013 hoe afaka 10 taona de enao filoham-pirenena nandrasanay zany ny repera 2003 hoe hiala tokoa ve filoratsiraka isy ny raha mandrika hipetraka ve ny olona ny FFKM zay tokoa ny zavatra nitranga nefa tany amin'ny taona roa arivo no namoaka an'izy poka ny raha mandrika tamin'ny 2002 adin'ny filora valomanana sy ny filoratsiraka lasa ratsiraka ndraisy ny filora valomanana ny fitondrana 2002 de 2003 zany tanteraka dadaolo lefa aminanina de teo am'izay zany zay tonga dindana metraka ny hoe tanteraka daholo le zavatra nresahana andao ary anisa 10 taona atsika fa afaka 10 taona zany de zany ho président de manina le zany tsy tanteraka afaka 10 taona ka anazavan'le izy am'izay moako za de ina zay zavatra nitranga niverina ny faminanina fa filora valomanana 7 taona izy no eo de mbola miverina ihany izy hoe raha mandrika koa ny alany eo de tonga am'le nitenen'ny seto hoe le ragativy eo izy ny olona tam'zany de tsy mahay maminany afa-tsy loza foana sambory ihany rangah eo fa io mihitsy ny tena mpanakorotana nefa zareo faly rehefa lasa ratsiraka ny timma zany fa izy ny tonga amin'ny fitondrana fa tratra ny faminanina koa ny timma 7 taona ny tondrany filora valomanana raha mandrika koa ny alany eo 7 taona zany ake mandara izy tapany 7 taona zany hoe tsy anatin'ny mandat normal zany no ialany de vo nazo an'izay faminanina zay izy de niverina le faminanina hoe mbola misy mpitondra roa aorinan'ny filora valomanana zay vo ianao no filoham-pirenena rehefa afaka 10 taona zany hoe izay zany nanao calcul hoe afaka 10 taona nataonay tonga de hoe 10 taona zany de zany mpitondra fa nahitsin'Andriamanitra le fijerinay tsy izay le faminanina zany fahitanareo azy zany fa afaka 10 taona de afaka 10 taona après 10 ans fa mbola misy mpitondra roa après raha valomanana zay vo ianao no mitondra de inona tokoa ary ny zavatra nitranga 7 taona tokoa ny raha valomanana 2002 plus 7 2009 ny filora valomanana na ny filoratsiraka samy nalalan'le faminanina misy raha mandrika raikitra ny grève tamin'ny 13 mai niezaka aloha filoratsiraka zany tsy mitifitra mihitsy tamin'ny 13 mai na de nanao atao proclamation indroa filora valomanana tanoraka akehitriny tsy malalan'zany satria mbola voazaza izy tam'zany le milazalaza hoe mpaminany sandoka sisareo de lasa filoratsiraka nitsoka tany ambody akafana de barazo no natao ny eran'ny Madagasikara mba hialana am'le raha mandrika fa ny filora zany raha valomanana ke nitondra zanadambo nanafika ny barazo rehetra ny poan'ny raha mandrika na tany Fianarantsoa na tany Ambily Magoda tany Ambily Betany tany Thomas na Petreny mbola vavolombelona zany mbola am'izao fotoana zao
na enao zany zavatra nyresahako zany na lalan'zany raha mandrika atao fianaratsoa zany hoe io le fa aminaniny mahiolona fa nitranga de tombe 2013 ary ny élection tombe 2013 natony fitondrana tetezamita tam'zany filohan'ny Rajoelina nanatona hoe ahoana le fa aminaninao fa ny tombe 2013 ty ny élection anao venao sa tsy anao za tam'zany lazaiko anao ny anja fa tonga ny karana ny sino ny tsirilanke sy ny namana sana lalan'le faminanina dolo mitondra vola 2 milliards 5 milliards plafond tam'zany 20 milliards iara iasa toy zay ohatr'zany zany ty réglement de jeu ty ka zany rehefa vola fa hoe anao am'izay zany eo am'le toerana afa nietrehitra zany daholo zalahy zany e tena lasanao tiako mitomby am'le zavatra nyteneninao telo amby folo taona tarino ny élection de zaho a tsy nazavaiko ny zaroatra zay le fa aminanina tsy mbola zaho any hitondra manaraka ny filora valomanana fa raha titezamita ty mitondra anankiray voalohany de mbola misy mpitondra ray hafa orinany io dikan'zany tsy mbola zany mbola hitondra hoa fa le kajana eto am'le 2013 no diso fa tsy hoe 2013 no président fa afaka folo taona après 10 ans aorinan'ny 2013 zany raha nataony kaja de nidikan'zay zaho a mbola tsy rotsaka amin'io zalary ny teny hoe tena zay e mandreraka ny ropivavaka reto e mampiresaka fotsiny ozy izy aiza anao nahita opportunité ohatra ny titsony tany am 2000 anao ny lasa fa 2013 ianao hitondra de mitombe 2013 ny élection de tsy manao ianao fa za aloha lazaiko anao nianja raha ohatra hoe mpanao politika ty vola petako ihany ange le milliard andralany metoetiny tao reny fa zavatra tsy azon'ny olona ange pasteur Maheola de zao hoe lazainao hoe tsy azonay tsara indray le faminanina azonay fa hoe mbola misy mpitondra anankiroa indray ao arina de rehefa tena dinianay fa le faminanina moa zany avy aiza iza manome anao an'zany iza no miteny anao an'zany misy olona miresaka aminao nga hoe am 2013 ianao tokanana ka zay nge hoa le anazavako an'izy le lazainy hoe tsy azonay e ka za nge manazavazy zao e ka raha olona manana saina misokatra tsara ianao mahay mandray zavatra de mahazo an'zany resako zany fa naninona hoa tsy nirotsaka tamy 2013 nefa ny élection tombe 2013 satria mbola miandra le anankiroa izy ianao satria mbola misy mpitondra roa aorinany ravalomanana vo za de zay ny tsy nirotsandra tamy 2013 na de ny tombe 2013 ny élection de efa nisy Rajoelina tao a de efa nisy Hery Rajaonarimampianina maninona mbola tsy anao ihany zay le mpitondra roa zay le mpitondra roa lany bahoaka ara-dalàna tokony fanao zany zao de mbola voaroa izy netra am'zao e de dikan'zay zany raha ohatra zany ka misy mpitondra vaovao tonga eo ka olo-kafa no mitondra eo de diso ny faminanina de zay le faminanina 2013 vo diso fa hatram'zao a mbola ao anatin'ny cadre ny faminanintsika zany nampatonga tamin'ny élection tamy 2013 i Hery Rajaonarimampianina no lany satria hoe mpitondra roa de nao nilatsaka 2018 zay resanao zay mbola 2013 bon de tam'zany any teneniko ny ekipandriany Rajoelina tam'zany mbola misy tsy anareo a nitondra manaraka nyty tetezamita ty fa mbola hafa fa nysista nyrotsaka ny filoha Rajoelina tamin'ny 2013 tratran'niny tsy afaka nyrotsaka tonga de Hery Rajaonarimampianina no lany vo mipetraka Hery Rajaonarimampianina niverandray le faminanina erytaona mandaray ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa tsy mihoatra an'izay izy de indra tokoa ny zavatra nitranga mandaray ny filoha Hery Rajaonarimampianina tonga ny 2018 nirotsaka araky le teninao zany fa naninona zany nirotsaka raha faingo 7 isanjato ny azonao fa naninona zany nirotsaka nahazo antso indray tamin'ny 2018 andananao mirotsaka fa tsy olany ohatra nyresaka daly ane zany ny anje ohatra nyresaka daly zany ahoana rangaty io a no anao zany mahafantatra tsy olany anao de mirotsaka ihany de mbola saina mirotsaka zay le faminanina azo zay indray le azo mitovitovy vao misy mahazo faminanina tsy maintsy tanterahana avy hatrany izy tsy afaka ak zay raha vo Jehova zany miteny amiko zao natao de manao a fa tsy afaka miala am'zay teny zay na zay nge mitovitovy ny tamin'ny andro ny Abraham hoe andany ianao mirotsaka hoetiny zanakao natokona mantsy any Abrahama zany de Isaka de atao fanatitra ho de ataoko firenena lehibe anao raha raisina misaina maolona zany de tsy feon'Andriamanitra zany Andriamanitra ve de teny vonjo anakao mba tonga na firenena lehibe fa i Abrahama efa zatra miresaka amin'Andriamanitra de tsy miady hevitra na tsy mety aminy ary zany de lasa tokoa izy noetiny zany fa rehefa nakatoaviny le tenin'Andriamanitra so hita amin'Andriamanitra ihany na mahana le problème de ohatr'izay koa zany
sy lôjika zany hoe andeha hirotsaka zany ianao nefa tsy olany ampahafantaranao dana mirotsaka fa tsy olany fa inona ny heviny le izy hoe omeko am'izay manko lisy zao fa na ny vatoko na ny parti politique GFFM na ny fiangonana tsisy ny resako hoe za tsy olany nandeha de nirotsaka tokoa vetivety eo tonga avy any ny rosianina nanampy anahy tsy natsoko tsy nalalan'ireo nandeha am'izay ny propagande tsy za mbola samy defy fa mbola resiko reny Vitandriandro Rajoelina reny nefa za tsy nizara t-shirt tsy nizara vola tsy nizara kasikety tsy nitatitra olona fa tonga dimby al'américaine apetraka ny estrade de nisonao pira anankiray fotsiny no ataoko miro mandra-patongako zany fa zay nandanako rehetra vaoko be olona be de ozy za hoe ohatra no hotafiditra deuxième tour ty raha zao ny fandehany so de le pino apocalypse daholy any nangononao teo de lasainao fa be olona be ka raha zany aloha de tena enjana be zay raha izany tonga de premier tour de vita izy raha vao zay raha ohatra ka tena hoe mandeha ka io matsy izy raha faingo fito amby roapolo isanjato de petraka manteny zamany nampino tao aminao ane za mety nisy tsy mifidy anao tena marina mihitsy zany fanamariny se zany fa ho avy any mako ho avy any de efa mipoka be re propagande natao reny ngamba reny olona nanaritsika reny raha tsy mampaninina atsika moa zany de azo manao afaka manao insertion na image kely tsika mijery eny lizy raha ohatra tsy mampaninina de mba hitatsika hoe ohatran'io zany lizy sady miresaka ety any miresaka tamiko am'izay ary le reo ekipa vahiny nanampy ary reo aza manao propagande tsony izy pasteur fa izy moa tsy manao pasteur fa président fa le élection efa vita io bulletin io précoce efa samy nahazo ny laharam-bato daholo ianareo enao fa efatra ny laharana misy anao miaraka amin'ny président Rajoelina Ravalomanana ery Rajaonarimampiany enao fa efatra parmi les 36 candidats ahoanao zany lazainao fa efatra enao olona présidentiable manaraka vu an'ireny propagande natao reny milahatra am'ireo telo reo ny toerana misy anao aza manao tsony ianao izy izy fa reraka sy lanzay 0,. De za zany tamin'izy ohatra nieritreritry hoe ahoanao koa na possible an'izany oa raha reny zavatra misy reo fa mampiresaka akory zalahy reto de tam'izay zareo ny teny rehefa nandinika zay ozy izy de alao tambatra ny force de miala anareo de manohana ny filohandro Rajoelina tam'izany tsy nanaiko mako zay ahoana moa zany anaiky an'izany ko zavatra élection mandeha tsara io ka ahoana anao andeha am'izany nandeha tokoa ary le fifidianana am'lay lazain'se hoe 1,, firy moa le nomeny zareo de fa efatra tokoa ne za fa zao ahoana le bulletin précoce ahoana ny nampitombona anazy mais tam'izay moa zany rehefa vita ny élection iny nasain'ny ministre Gasikara am'izao fotoana zao tamy Real TV hoe rehefa nareo izy rehefa resy de manina raha mangina fa mamoroporona manakorotana firenena hoe mangala bato sy ahoana miprofo lazainy leo fa hoe précoce le bulletin de nangala bato le fitondrana averiko eto le resaka fa naveriko mihitsy tam'izany efa filohan'ny Rajoelina no filoha amin'io 2019 miresaka zany zao ala izy ty miprofo meko anao mantsy Gasikara de tsy avy misambotra anahy fanjakana raha diso ny zavatra teneny misy candidat 12 tao zay nitoanan'ny Rosianina rehefa avy eo niteneny hoe mijanona fa manona ny filohan'ny Rajoelina sara Zorze ihany ho any candidaty na sahy nanao déclaration hoe tsy anao fa za hijanona fa anohana ny filohan'ny Rajoelina voaka ny élection iza ho any ny olona adala kendrina dondrona ka candidat efa tsy rotsaka zao de mbola androtsahanao vato nefa izy efa manao fanambarana ofisialy eran'ny Madagasikara fa izy nahazo vato nandresiny Belgique premier ministre telo Belgique Mafaly ary Ravelonarivo premier ministre telo resiny Sara nefa izy tsy anao satria nahoana efa mahazo nisam-batony daholo le candidat rehetrarehetra de teo am'izay zany vao nahatsapa an'le hoe ay ve zay zany nampatonga an'Andriamanitra iteny hoe dany anao mirotsaka fa tsy olany
afatarako le procéduren'ny élection sy fametrahana olona mitondra firenena atya Madagasikara sy atya Afrika. Tsisy lany-baoaka zany raha ny tena marina fa efa vita meloha l'élection hoe tindraino apetraka de normal zany lazaiko mbola niresako tam'zany a zay hoa ao am-boapo mipetraka zay ohatrano miaraka am'le sécurité mpiambina ana fa misy 20 mandrotsaka vato ny bureau de vote anankiray le délégué eo misy anankiroa ny GFFM manay ozy izy le délégué na teo efa nisy 50 tao zao ny apocalypse ny efa nifidy tao fa paika tanana daholo le lasy zao voaka avy eo efatra zay fotsiny vato ny voaka na le délégué ary gaga io irony izy président tsy nietsika teo io vato tsy nietsika teo mandeha masimasi zany de io ihany ny bataina navoaka ny sana navoaka ny vato tsisy efatra fotsiny ny tenin'le équipe anany amin'ny faritany sasany na tany Mourdar sasany tany Fianaratsoa zay apocalypse mantolo miaraka aminao izy le pasteur sy mivato mifidy daholo zay nisy teo amin'ny 20 teo néant les résultats zay mivady ny test tena zany tsy nifidy tena fa tena nefa tena ry fa mety tsy mifidy pasteur mala zay tena mifidy anao mihitsy zay fa nefa tsy mifidy ka tsy possible nge izy zany hoe ianao efitsika ema de fidy candidat catholique nefa raha valimana ny efitsika ema de anao koa ve tim de fidy candidat TGV na hoe RD anao de fidy candidat tim fa ny olona miteny zany mikatona amin'ny fijeriny olona miteny zany fa tsy misokatra de firy amaranako azy firy zany ny toerana nisy nazoko résultat fa hoe néant daholo le izy de zao zay zany ny antony tsy nandraisana anjara tsony nyanja tamin'ny resaka na ny député ary mbola misy toerana maro mbola candidat ny député mbola bulletin précoce no miasa am'le izy le bulletin précoce aloha zavakely olo zay tsy mahafantatra jereviny le bulletin iny a jereo vao ambadika an'iny fa misy maintimainty lava anankiroa zay izy iny tandrefen'le cosenao ty anoloana ty de rehefa anao micose an'le anao de maty le anao iny afaka 10 minitra na 15 minutes de zay ao ambadika an'lefa miperaka précoce eo no mivoaka de ny fanisany zareo azy efa niformena daholo ny mpanisa vato tonga diny de atsangana 34 abidininy 25 abidininy zao am'izay le olona tsy mba tsikaritra hoe tsisy stylo le nataonay ny eo iny fa samy mahita eo fa misy cosage daholo atao ingakaingana kely mihitsy de sasany ary tapaka kely ny jiro sisa fa io le bulletin io ihany de tsy nanao tsony zay na député de nandeha ary tamy 2023 ka za fa fatro le procédure olona petraka ny vahiny matanjaka foana no mitondra hiaro ny intereny sy ny tombotsoany fa tsy misy lany-bahoaka zany efa tam'izany any teny zany fa tsy voalohany zao fa ny sasa moa tsy mihaino an'izany zavatra resako zany vao mahitana amin'ny télé fotsiny tonga diny de fa pino télé fa tena mpaminano sany sasany ary vao mahitana tonga diny de tsy mazaka mihitsy tsy mazaka mihaino tsy mazaka mijery reny olona tsy mazaka mihaino sy mijery reny ipetrahan-javatra reny fa raha olona enao zao normal enao raha ipetrahan-javatra mihetsika enao raha vao miresaka amikory zao surtout matanjatanjaka be ny zavatra mipetraka aminao fa nefa faible ny atao amiko tiako tenana pasteur fa ny tiako tenana pasteur tamin'ny taona 2014 tao aorianan'izay fifidianana zay tsy tazana tsony mihitsy ny GFFM tsy fantatro hoe ny serasera ve no latsaka ambambany-kely sa hoe tena safidy nipetraka mihitsy ny atoko GFFM satria aty amin'ny taona 2014 zao tsika teny amin'ny fikaonan-doha-pirenena le fanombohan'ny fikaonan-doha-pirenena ny atako anao hoe iny pasteur Mayol niezaka nanatona anao moa tamin'izay fa be de be loha le mpiambina anao fa manina marina moa zany ambenana be ohatry ireny ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany tiako resahana hoe azahoaiza zany tsika amin'izao aloha fararano kely zany aloha le resaka élection teo efa fatro zao no le procédure ny élection fa efa vita meloa le fifidianana de efa vita meloa le fifanarahana hoe ianao ndray no apetraka zao zao ny condition apetraka aminao zao ny azonao atao zao ny tsy azonao atao zay ny mametraka anao fa zay ihany manala anao any hoe le firenena vahiny zany mametraka ty zany manala raha vao manomboka tsy mafeno le condition apetraka zao zany le mpitondra fa manomboka mitady tombotsoa ho an'ny firenena tady anarina an'le firenena
tsy avelan'ny mipetraka eo anao fa na anao miala avely eo na miala voongana ianao zany. De nandeha ny élection tamin'ny 2023 rehefa nandeha tamin'ny élection tamin'ny 2023 de efa fantatry meloa fa mbola averina ny filoha Rajoelina. Inona tsony mbola anaovako an'izany hoa no déclaration za tsy anao satria fa fantatry meloa fa mbola izy mbola anatin'ireo le roa le nitenenao izy satria mbola isaiko nefa le faminaniana dikan'izany 11 candidat reo no nrotsaka. Misy mpiamboko garde du corps anankiray zay nalain'ny Flora Valomanana, nalain'ny Rajonary Mampianina iambina azy tany satria za fa tsy anao. Nanontany izy hoe ahoana mety ve zany maninona ho akotsika nge tsy manana fahavalon'izany izy tana hoa fa zany fa zao ateneno zareo reo ianareo raha ohatra ka mieritreritra ny hoe iboycotté io élection io ka anao zay tsy atateraka an'io aza makany MCny maka ny laharana amin'ny fifidianana hoe numéro 2 ianina, numéro 4 ianina, numéro zao ny candidat zao fa raha vao makany reo koa satria mbola ny Afrique du Sud anao atota ny bulletin mbola very ny précoce io. Dikan'izany io tokoa le bulletin fa atota any Afrique du Sud. Nitenenina nasaiko nitenenina reo candidat reo zany de nitenenina ry zalahy reo to izy zalahy hoe tsy fitako maiola zany fa izy ny tsy anaoko ka olona manao ny Andry Rajoelina io de tsy anao tsika de am'izay fotoana zay malalaka fotsiny Andry Rajoelina izy zalahy fa tsika tsy maintsy maka numéro 1 eo tsika vao manao déclaration hoe tsy latsaka de niteneniko zareo raha vao mahazo numéro 1 MCny ihany nareo de vita ny isam-bato. Tiana tokoa ary ny zavatra nitranga nanao déclaration am'izay ry ny 10 candidat zay tsy rotsaka aza mifidy ny olona de sy teny président ny assemblée ny azo azy teny ny farany nrotsaka ihany izy ny farany nrotsaka ihany izy ny farany zany lasa 3-6 zany nrotsaka de jerevinareo any résultat an'io mantsy ny ekipako zany niditra télé sy radio koa ny teny zany fa na de ny teny azy reo candidat reo hoe aza mifidy nareo fa zay tsy rotsaka vao vita ny tany MCny mahazo isam-bato daholo reo fa tsy maintsy Rajoelina ny lany eo opa mo zao nazo anazy tsy isy farantsony ny opa evangelika sy ny opa mathématika apocalyptika opa varararaka nandeha tokoa ary ny élection de tsy nahazo vato daholo le candidat isy nefa nanentana olona nidina teny an-dalambe maty ny taninandro ny poany lacrymogène za fa nalala minota efa tsy nanao mba etrarety hoe raha ohatra zany tsy nalala zany ka tsy nirotsaka tamin'ny 2018 nanao ihany anke za tamin'ny 2023 satria ny olona nitaky anahanao sady poany lacrymogène tany any mainy taninandro sy ny olona inona ary ty ataon'le pasteur za fa tsy nanao fa inona zavatra nitranga ino ny résultat isy teny sy Rajoelina no nanao deuxième tour enao ve ianja ataoko hoe manohana ny PDG nareo ianao amin'ny élection de PDG nao fa milaza hoe za tsy rotsaka de anao fa mbola andeha ny fandrotsam-bato na tsy rotsaka anao PDG za de mbola androtsaka ao anao ihany ty ihany ao vady aman-janaka isika ny PDG ihany na tsy mirotsaka ry izy koa ny tia madala raha Valomana nefa milaza hoe tsy anao de mbola androtsam-bato ho azy mbola nazo 12% mbola nazo 12% verim-bola Roland Ratsiraka nefa olo fa tsy anao reo ry tahina mahazo vato Rajonary Mampianina zany tsy nandeha tany Dego akory nefa any izy mandresy ny candidat rehetrarehetra nefa olona tsy rotsaka zay le preuve le précoce resa tsy zay tsy nanaovako tsony tamin'ny 2023 lany de mbola nanao sy teny de za fa niteny tam'zany tamin'ny réalité vie moa fa nareo mbola tsy nanasana io tsy maintsy miverina Rajoelina fa zay le faminanina fa tsy anatin'ny cadre faminanina ny candidat sy teny dikan'izany Rajoelina mbola lany eo fa neny filoha Rajoelina raha lany izy roa taona ihany ny azy ny ipetrahany eo fa mbola misy raha mandrika koa ny lany eo opa koa moa zao raha ngaty ve de tsy mahay manany efa tsy loza zao foritsaky zay mandeha sisy fa tsy ohatrany roa taona tokoa nge ohatrany raha Valomanana mandaa ray de plus roa taona ny zavatra niteneniko ihany nitranga fa le tanora teoriana moa zany reny mbola voateraka voaingana de tsy mahalala n'zany mampitonga andray niteniteny tsisy tateraka ny zavatra nyresany na nyray azy fa tsisy ny voana zany de io zao za de efa milaza raha andeha ndray élection io ka hoe mbola ny Afrique du Sud any io no toto io bulletin io mbola miverina ihany io verina ihany io tonga de efa fantatra ny lany amin'io
raha mbola any io no atota satria any efa misy an'le manao azy ka jengy ny magaky nge nianjy maninona moa le bulletin atota any Afrique du Sud nga tsy izy imprimerie eto amitsika satria tsy afaka manao le tsy manana teknôlôzia manao le bulletin précoce ny eto amitsika de tsy maintsy mipetraka any ary io na ny mpitondra fanjakana ary ny akamarony na ny mpiasa enseigneur tsy malala hoe misy an'izany anie io hoe fa taorinany namoako an'izany tamin'ny réalité vie anie de nametraka démission reo mpiasa anciennité reo hoe cirque mayolina le baolina le liky cirque ty aloha ikisakitsika valio am'izay le fanontaniana teo hoe ahoana aiza ny antoko GFFM maninona reo no nangina no vokatra zany alabato zany ve ty antany koa fa maninona anao zany arahana garde de corps PDB foana angatsy ny anjelin'Andriamanitra de mavita miambina anao ie zany aloha de tena marina mihitsy zany question zany misy mpiambina aranofo de misy mpiambina ara-panahy de my baiboly misy an'izany ko fa na de davida mpanjaka ary mpaminany miresaka amin'Andriamanitra tena akaiky fa tena baiko n'Andriamanitra mihitsy asivy mpiambina ny oloko na ny ao an-tranony na ny birao na ny amin'ny fiangonany ka raha misy olona avy manafika mono de tonga diny de vonoy baiko ny Jehova ho an'ny mpanjaka anisy rehetrarehetra zany zay zany manafika physiquement zay fa raha misy manafika spirituellement ndray takany hoe varatra na misavina ianao mizavatra hoaninao na misavina ianao miditongotra anao na amin'ny akanjo anao na zavatra sotronao iny ndray iny ny anjeliny miasa amin'ny fa ny olona tsy mahatakatra an'izany de miteny an'izany maninona moa ny asiana mpiambina maninona zao papa zao asiana mpiambina nefa fa nisy mpiry nisy nitifitry papa fa tsy maty izy fa izy nefa misy mpiambina fa le olona miteny an'izany hoe nga Andriamanitra tsy miaro no asiana mpiambina ianao olona tsy mahay baiboly ny olona miteny an'izany fa raha mahay soratra masina izy fatany zany fa anaty baiboly zany za tsy ohatran'ny olona rehetrarehetra za nge fa prévu hoe olona roa orinan'ny filora valomanana de za fa nga averinao reo mpitondra rehetrarehetra roatsy nitady moyen daholo nanam-pitenana sy mibloquena anany satria tandindininy zany daholo zay mpitondra teo nanomboka tamin'ny filora valomanana hoe hiala izy 2009 nanao zay tous les moyens izy tsy nitifirana teo amin'ny 13 mai satria hoe raha mandrika ny teneniko ny alany eo fa netiny TGV teny mbotsorotra ny olona nga afaka filora valomanana am'le raha mandrika tsy afaka de ohatran'izany zao ty fitondrana ty koa zao vo miatona ny janvier oresantsika io rehefa oresantsika io rehefa de ataoko am'zay zany le izy antoko maninona zay satria nampanginanareo tanteraka de zay zany alohanay mipetraka satria fa fantatray fa tsisy élection lanym-bahoaka zany eto fa efa vita melo préfabriqué prêt à porter daholo ny élection de mety hiteny nga masasany ka hoana ary mbola misy team malany tamin'ny andro ny filorajoela zany député sy ny namany ohatra normal be zany ko vahiny ange olona toto be izy ny intérêt ny arovana eto mba hisiny stabilité politique de tsy maintsy ampidiry anaty précoce koa ny candidat ny mpanohatra fa tsy azo atao maro anisa fa mena isa zao fotsiny mba hikalmena ny situation de nidikan'izany misy mpanohatra tsy maintsy lany any eo de na ohatra zany koa ny député koa précoce koa io fa misy tsy maintsy ampidirina ihany koa ny antoko mpanohatra asiana indépendant asiana zao fany zao majorité tsy maintsy azon'lay fitondrana ihany satria le fitondrana napetraky ny vahiny hiaro ny tombotsony eto Madagasikara de dikan'izay zany tsy maintsy ampifanarana an'izay ny olona voafitom-bahoaka na amin'ny mpanohatra na amin'ny fitondrana zany fa tsy mena maro anisa fotsiny ny mpanohatra mba tsy ahafahany bloqué satria io fitondrana io mbola atao amerim-bola any am'le firenena vahiny misy fanontaniana tiako apetraka satria raha mijery le antoko hoe GFFM koa de Gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara no fananavana azy Gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara na GFFM ty antany pasteur Mayolina am'ty alina ity hoe fandresena ny fahantrana no katsahanao zay fondateur ny antoko katsahanareo nefa ny raha mijery an'ilay ataontsika hoe antoko-pivavahana entinao to mbola ny
vahoaka zay ataontsika hoe fa mahantra sy ny sisa mbola angalanareo ampafolo-karena tsy mifanohatra ve zany zavatra zany tsy voamaika azy ave mampahantra vahoaka zany hoe mbola alaina indray ny kely anana misy ary milaza hoe inareo fiangonana mihitsy mba hampahantra nyity firenena tena zany mihitsy vao misy zao le misy an'le sasany aza hoe ataovy betsabetsaka raha tia azo betsaka le rakitra zao le izy aloha zany a le resaka fafolo-karena aloha tsy fampianaram-pastera maiola zany ary mbola tsisy mponina teto Madagasikara no efa nisy zany fampianarana momba amin'ny fafolo-karena zany ary Andriamanitra Jehova io na Yahvé ny itsona azy na Elohim ny itsona azy no nanome zany teknika zany tamin'ny zanak'Israely raha ta hiala amin'ny fantrahana izy zany hoe torohevitra nomen'Andriamanitra io zany de misy fiangonana mampiatra misy tsy mampiatra fa tsy hoe ny apokalipsy nanao an'izany voalohany na hoe ny Jesosy mamonjy na teto Madagasikara angamba mba zay ngamba mbola farany nampiatra an'izany fa ny Jesosy mamonjy tamin'ny taona firy izy nefa niorona fa nampiatra an'izany ny adventiste tamin'ny taona firy ny pentécotiste ireo fiangonana saika avy any ivelany rehetrarehetra reo nampiatra an'izany daholo fa zany zavatra ara-tsoratra masina zany na izy ifanditra amin'izany na tsisy toy izy ianao hoe l'olona fa mahantra mbola akanareo fafolo-karena de hoe ianareo manan-karena be nitaingina ny katikatara be sy ny namasiny zao ny olona mahantra sy ny sisa da evalue nge ny antsa zany raha ataontsika hoe manana katikatara ataoko faran'izay kely ohatra ataontsika hoe manana katikatara folo ny apokalipsy akoatra ny tôbila ivelan'ny katikatara sady tena raitra daholo tenareo ka ye raitra be raitra ohatra ny karana sy ny sinoa reny ihany karana sinoa ra mavity an'ireny ve de tsika gasy koa tsy mba havity zay ngeny atsika magaky rehefa ny karana sy ny sinoa sy vazaha manana katikatara be de tsisy mpanenjika fa rehefa tsika gasy mba misonotra de ataovy zay apotika an'io le anina io ka izy hoe verin'olona fikofana le pino ao ny vidananareo an'izany zay ny anatsain'ny pasteur Mayolla mbola raisina am'izay ihany zany de maninona tsy hitantsika gasy ny sinoa sy ny karana sy ny vazaha manana katikatara be reo tsy narenatsika gasy ny kofon'ireo 4% tsisy manontany tsy ny mpitondra atsika am'izao fotoana zao raha nyre-pirenena tonga naondra atsika tsokotsoko tany ivelany raha ny famatsim-bola atsika avy any ivelana tamin'ny banque mondiale na ny FMI na ny BAD na ny union européenne sy ny sisa evaleo ngamba atoko ngamba raha farafa keliny efa nisy tany amin'ny 50 milliards de dollars tany fa tsika me mahantra nefa 50 milliards de dollars tany no vola efa niditra tamintsika hatramin'izay mpitondra niditra teto zay dikan'izany zany tsy folo-karena zany no an'zay mpitondra rehetrarehetra teto amitsika fa ny ampafolony ihany zany nomen'ny vahoaka de zay mpitondra atsika me manan-karena body de manan-karena de lasa ny andafy de mividy tanàna be any de manondra reny tsokotsoka fa ny ampafolony ndray no mena ny ampafolony reny nomena ny vahoaka zay nge manaraka ny baiboly de ampafolony ihany nasaina laina efa ny sy folo-karena mijanona any amin'ny vahoaka ka raha ataoko hoe valerana 50 milliards ary zany ny fananan'ny apokalipsy ampafolony ane zany io dikan'izany ny 500 milliards miditra zany tany am'ireo mpivavakareo mato misy ampafolony 50 milliards miditra amin'ny apokalipsy fa 450 milliards an'ireo zany tsy folo-karena mijanona any aminy janona any aminy de izy ary zany no mazo tombony le amena ampafolony tsa le vahoaka mitazona le sifolony de Jehova ny firenetsika am'izao fotoana zao na ny ampafolo-karena miditra amin'ny are-pirenena malagasy reny mbola tsy tonga 100% any amin'ny vahoaka mbola nombiendry lahy ny mpanodinany ny ampafolony iny fa sy folo-karena lany rahalahy daholo za zao raha mitondra fanjakana raha président de misy nanontany an'za enao ve raha président mbola kanao fafolo-karena ihany ny vahoaka eno a budget mpanjakana angalanao fafolony ka tsy budget mpanjakana ane zany hoe ampafolony no alaina raha ina raha misy mpitondra hiaraka inana amiko de tsy mahazo loatra ny ampafolony na alaina satria izy moa mpitondra tsy mba inana fa mba mihinana anao zany fa mba ampafolony ho anao fa ny sivifolo ajanona any amin'ny vahoaka anatsarana ny fiainam-bahoaka fa ny atsika mifanohitra am'izany hatramin'izao ary zany mbola ataoko hoe mbola makao atsika io ny tsika ary na ny taxe ary ny alain'ny fanjakana ane 20% ka misy minanaka am'izany ny olona nanakano 20% vahoaka fa mahatry io
vola fanjaly io nareo mitagna 4 dollar nefa ny mbola akany nefa 20% nefa tsy 20% taxe alohanao raha mamoaka tômobile any douane any ianao na mamoaka entany any ohatsika zay mbola mihoatra an'izany any ankoatran'izany mbola kolokolo mbola tsy maintsy manome fombandrazana tisiri vao mety hivoaka koa ny rahanao 5% laninao fa raha io amin'ny baiboly io nampiariny mpitondra fanjakana hoe 10% ihany no alaina zany hoe taxe zany lasa 10% koa no alaina amin'ny vahoaka de ny 90% alefany amin'ny vahoaka raha ny 90% ny volan'ny financement banque mondiale sy ny repirenena tsy naorana tsokotsoko teto nalefa tany amin'ny vahoaka efa elitsika ny pays émergent efa ela ny vita autoroute zao tontolo zao efa vita téléphérique adolna ny eonosy miakatra ria misaotra am'izay valim-panontaniana zay satria fanontaniana atao hoe mahitsy ny nametrahako azy de valiko mahitsy koa le izy makasitraka anao mihitsy ary ny fanontanianaresaka politika am'izay aloha satria nde fandresaka natsidika teo ihany hoe nanampy anao ny rosianina tamin'ny propagande sy ny sisa tamin'le anina am'izao fotoana zao tsika atao ohatry ny hita ihany hoe le fitondrana fanavaozana am'izao fotoana zao somary mirona kokoa makany amin'ny rosianina tazatsika fa mahita sika fa misy fampiofanana ara-miaramila ataon'ny rosianina eto tazatazana hoe misy vazatsy fantatra aloha zatsy miteny hoe rosiana satria tsy nijery ny kara-panondriny any ny passportny inona marina ny teratany avaizy izy fa de hoe tazatazana efa manomboka misy fotsifotsy zany efa mandindeha zany ety amin'ny tanàna ahoana io fiara-miasatsika ara-politika amin'ny rosianina io fahitanao azy tsika zao mbola misabaka mbola grand écart zao no ataotsika sady rosianina ny frantsay sady tatsinanana ny tandrefana grand écart ka tsy haiko hoe vitandralahatra amin'ny oviny io grand écart io fa raha ny hevitro aleo tonga de mandray décision na ao amin'ny akavia na ao amin'ny akavanana inona ny anton'izay pasteur ianao koa de mazava soro-dalana zany am'izay fotoana zay hoe tonga dimy de za fanavaozana no atao miala mitandrefana zay miaraka amin'ny rosianina satria efa io izy io ny fitaovam-bediny io ny drone io ny cyclone tsy haiko tsony zay mety zay miaraka amin'ny rosianina pasteur Maël hitanao ihany mety efa nita sombotsombony ihany ianao fa ka le mety tsy mety miakina ny fifanarahana zay le izy na ianao mandray décision koa hoe mbola mikisana aloha ny rosianina fa mbola tsy fotoana tokony mbola iarahana aminareo zay fa mbola tia mitandrefana zay aza elingelenina mihitsy aloha zay aloha zay mbola iaraka mitandrefana ihany de mazava le soro-dalana fa soro-dalana tsy mazava io no mampisavoritaka an'izao firenena zao satria lafiny anankiray raha tany Russie ny filohan'ny fanavaozana de nietrehitra ny rehetrarehetra hoe raisina makotrokotroka izy hoe de efa mitodito makany atsinanana zany ty rehefa avy any ny filohan'ny fanavaozana direct nakany frantsa ndray de ozy indray ny olona hoe ary tsy mitodika any atsinanana ray izy ty fa mitodika any andrefana de ozy indray mitondra fanjakana politique tous azimuts ny atsika zay araka amitsika za aloha tena franchement za miresaka amitsika zao fa efa ho fitopolo taona tany amin'ny deuxième république no mety zany politique tous azimuts zany sy ny troisième fa nanomboka taty amin'ny quatrième république sy ny géopolitique misy eran-tany efa tsy mety tsony zany fa ianao mandray décision iaraka amin'ny tatsinanana na ianao iaraka amin'ny tandrefana efa zany zao zany ka iny le trangan-javatra anankiroa mipoitra iny sady tany Russie tany Frantsa de zao mazava ho azy ny rosianina tsy atoko zato efatranjato tsony an'le fitondrana satria izy nieritreritra hoe efa anao veloman'ny tandrefana zany le fanjakana fa ianao nefa mbola fa lasa taty andray fa ndray ny ty amin'ny frantsay ndray zany tsy atoky anao koa izy satria io ary ny rosianina miaraka aminao io miaro anao io reo nefa tsy fanaraka mihitsy ny tandrefana sy tatsinana fampiatsara avela tsy raha reo ny ifanaraka mety ho fandray am'zay hoe le zavatra nyteninao tamin'ny janvier hoe isy ino moa
isy tafika fa nivelany ananibohatra moa ho avy anonga-panjakana anaovanonga-panjakana iny moa de opako ny nazo ato amin'iny mpaminany sandoka hoe mangina tsisy zany aiza nisy an'izany tsisy tanteraka zay lazany io na ny ray azy janvier 2026 iny janvier 2026 za nge janvier 2025 de efa niteny iongany rajoelona ho am'ty 2025 ty opako moa nanaovan'ny ekipan'ny TGV ana tam'zany ka raha tsy alany izaky ny olo ary mbola anao troisième mandako iongana hoe la miretirety mangena fa mpaminany sandoka e lasa tokoa n'izy octobre izy lasa janvier miteny janvier 2026 koa miteny isy maramila zay ny faminanina azo isy maramila vahiny ho avy eto anonga-panjakana izy tsy hiditra direct fa neto toerana ihany mampiasainy anao ny zavatra io tsisy farany sabory io atteinte à la sûreté de l'état manakorotana sy am-bahoaka sisy za tena niteny tam'y radio na tam'y télé information omeko anareo mpitondra fanjakana zany fa miomana fa ifofiny hain'ny président io fa tsy hoe zany manakorotana na hoe mitady loza am'ty firenena ity fa afahaseho manokana zany de miteny mandraisanareo précaution fa tsy za manome information anareo milaza ny loza ho avy am'ny firenena nosamborona fa tsy ny olona hitondra loza nosamborona ve lasa le monde à l'envers anie zany le zany zao le tanteraka zao ohatra hoe seraseran'ny fedetina ny fanavaozana malina namafy an'izay hoe misy mifofony hain'ny filoha misy drone na anankidimy mitsilikilo ny tranony tsy zatsony zany zatsony ange zany manamarina le faminanina ny resako lera zay nila mangena fa mpaminany sandoka fa iza nisy an'izany isy an'izany ny maramilana ho avy anonga-panjakana zany eto de zao izy mitranga de izy ndray le sasany le tsy te ino le faminanina iny nge tsy faminanina fa analyse nio ka zay mihitsy saika ho antaniko hoe renseignement prophétique omenao ny mpitondra fanjakana Hatramin'izay fa tsy hoe eno voazaro, ao anatin'izay hoe inona zany no mahasamihafa an'le hoe analyse sy le prophétie zany inona ny linona mampisaraka tsara an'le izy teny zany mampisaraka azy tsara raha analyse le izy de tonga diny de mavita koa anao manao analyse hoe mitombony zany na tsy mitombony fa raha prophétie le izy tonga de tsisy mininy olona tonga de opany mahazo anao aiza ny impossible an'izany za lazako anao nianja efa niomina tamin'ny toerana e vao niresaka tamiko filoratsiraka i filo zafy raha filora valomanany filoany rajoelona filo erajonary mampianiny zao ny tenenin'ireo le zavatra teneninao ny ozy izy am'le fotoany itenenanao azy impossible anany fahefana pouvoir ray manontolo majorité amin'ny assemblée ao amin'ny sénat ny force eo ampelantanako ahoana no impossible hoe iongana eo amin'ny fotoana ohatr' zao ny filoratsiraka 2001 zany izy ao anatin'ny plein pouvoir nefa 2002 ny faminanina zany lasa hialy izy isy raha mandrika zany koa filora valomanana mbola lany mandat voalohany izy niditra mandat faharoa any amin'ny 7e mandat izy efa tena anatin'le force hoe tena tsisy mahongana an'io tsony fa zay mikitikitika de voasambotra migadra daholo lasa izy de même koa filora rajoelona tamin'iny taona lasa iny mbola niverina mandat faharoa izy zany napatabataba ny sasany ai mbola mandat fahatelo andao nova lalam-panorenana efa nitsiry tany amin'ny filora valomanana koa ngely hoe nova lalam-panorenana anao mandat fahatelo hoe nitsiry koa zany tamin'ny fitondran'ny filora rajoelona anao mandat fahatelo koa hoe ovana koa ny lalam-panorenana fa tsy afaka tamin'le faminanina fa tsisy ninona zany zay mampiavaka n'le analysy le faminanina le faminanina vao mivoaka le izy tonga de de opa vararaka tsisy minona zany nareo filoha-pirenena reo nyresaka tamiko daholo reo fa ho adany ray nyresaka na ry zareo ary gaga hoe mikofesy amin'ny pasteur very zalahareo sa ahoana no adany ray mipetraka eo fa reo nanasana daholo reo na 26 juin na sakafo any avoloha reo ve de dorona sy velana zany reo filoha-pirenena toanatsika reo de tsy alala hoe mpaminany sandoka ady inona nanasany anay eny nefa ola mpaminany sandoka malaza be fa reo malala manana saina daholo reo mahita hoe tsisy nyvoana ny zavatra ny teneny io za ho filoha sisa tsy tanteraka nefa mbola ao anatin'ny cadre tsika zao de nandresan'ny filoratsiraka tamin'ny androny nambesan'ny filora valomanana nambesan'ny filoany rajoelona nambesan'ny filo erajonary mampianina satria hoe ohatra n'le zalahy tengeny teny hoe izy ny faharoa mandimby anay eo zao de asa ndray zany am'ty za ndraiky eo mety ho ambesana ndray azo hoe sao de ho lasa lery ihany ty ahoana ny position anao par rapport any resaka fanavaozana satria zay zany zao aloha ny tanjony eto hoe mbola tsisy miresaka zay fifidianana aloha zany ary mbola tsisy mieritreritra n'zay hoe pasteur Mayol ve no avy eo sa iza fa
ao anatin'ny fanavaozana aloha zany no tanjony rehetra sy tazany ianao tamin'ny fanokafana ny fikoanam-doham-pirenena indroa misesa le voalohany sy le any tanora vao nitanterahana tamin'ny 2014 avrily teo midika ave zany fa mety amin'ny pasteur Mayol tsara zao cadre misy hitondrana le fanavaozana zao. Za aloha voalohany indrindra malagasy tia tanindrazana. Zay ny diroko amin'ny antoko politika hoe mahita an'le fantrahany gasy. Zany nampatonga an'le antoko anarany antoko politika hoe GFFM mahita an'le fantrahany. De zao ny zavatra misy zany amintsika eto Madagasikara raha mijery tsika amin'le fanavaozana. Lasa diso adversaire le malagasy. Tsika samy tsika eto foana no mifamono sy mifanapotika fa le tena fototra le adversaire zay mampahatra tsika ohatra ny moditsika tsita, moditsika fanina, tsy asitsika resaka mihitsy. Inona daholo zany? Mbola vao niresahako teo iny hoe fifidianana efa vita melo. Ny olona petraka, ny nametraka no mametraka condition hiaro ny tombotsoany fireneny zareo. Za aloha de tena tsoko tsy mamefy tsinen'ireo firenena vahin'ireo za nianja samy mitady tombotsoany io. Mananjanaka anao ty ny tombotsoany any fireneny de iny no mampiady anazy any. De zany angeny mampatonga ny malagasy na ny afrikana lasa ny frantsany daholo aloha mba hihinana ny arenana ety any zay ko efa tsy mihinana any any Madagasikara ko. Aloha mba hihinana ty any zay tsy verimberina ny Madagasikara any zany hoe tsoka misy fuite de cerveau. De asany sisa karama kely sy ny namany io. Alors rehefa tsy mba hihinana ny atsika any amin'ny tanitsika aloha ty no mba mihinana e. Araka le sens hoe fuite de cerveau. De mandray anjara amin'le fivoriana mba hanazavako amin'le olona zay mety hainao ayo hoe tsy eo diso adversaire. Jereo tsara zao ny situation politique eto amintsika zao. Ny vahiny zay ataoko hoe tena miazona atsika tsy androso zao ny politika ataony. Voalohany zarazareo aloha ara-poko, zarazareo ara-piaviana, zarazareo ara-politika, zarazareo ara-pivavahana. De rehefa mizarazara reo tsy mety hitovy mihitsy ny hevitra andreo. De jereo zao mitra amin'ny resaka politika. Tsika zao fa voazara amin'ny idéologie politique efa voazara. Hoe ty tim, ty TGV, ty zao, ty zao. De zao raha vao tim ianao zany ka ny olona hitondra ao tsy tim de manao zay fomba ny ekipan'ny tim rehetrarehetra anataraboana an'iny. Tim indray mitondra ao miala indray ny TGV manao zay fomba rehetrarehetra anataboana an'iny. Fa tsy mihaino foto-kevitra tsony le olona, tsy mihaino tsony le olona hoe inona ny hevitra voakan'ity olona ty, mahasoa amin'ny firenena sa tsy mahasoa. Za zao lazaiko aminao, raha za zao tonga ao zao hitsangana daholo ny atoko na tim na TGV na tsy haiko na iza daholo na ny fivavahana contre ny apocalypse anohatra anao daholo. Tsy ny foto-kevitra hoentinao hoe mety tokoa ve zany anasoan'ny firenena sa tsy mety no jerevany fa enao physiquement ma olona anao no jerevany io tsy tiako fotsiny zao io hoe ka naty hevitra za tsy mihaino an'io hoe tsy mihaino anao tsony izy efa voazarazara le fotom-pisainana hoe za fa takany tamin'ny première république za PSD hatrany amin'ny tsinahy maitiko mandra-pahafatiko ary mahatra amin'ny tsinahy maitiko mandra-pahafatiko ty mandra-pahafatiko hatra amin'ny tsinahy maitiko TGV efa voazarazara zany zany le toetsain'le olona. De zay tonga ao zany ka tsy niazo de toeriny foana na misy hevitra tsara iny na tsy mety de toeriny foana de hitan'le vahiny koa fa le olona mitondra eo ohatra ny tady hampandroso le fireneny ohatra mitady ny fomba rehetra anova rafitra sy sisa ka tsy ahafahana mangeja an'ireo. De reo le antoko ivelan'ny fitondranareo reo ihany no karamainy anozongozona an'le mpitondra. Tsy afaka mandroso mihitsy tsika vao mandeha kelikely de fa voadaka. De ny olona zany tsy foto-kevitra no andraisan'ny olona décision anohanany ianao fa ianao amin'ny antokony de zay, ianao ny mpiara-mivavaka aminazy de zay. Mety efa le vahivy pasteur Mayol zao le mikonkony satria amin'ny sabotsy zao ny tenen'ny serasera-ny fedidinan'ny fanavaozana repoblika moa zany hoe misy mikasa konkoniny mikasa hoe andorony antermeram-pirenena misy tanora ihany koa voalaza fa hoe karamainy sasany anakorotana na sisa sy ny sisa. Mety efa vahiny tolo ve zany zao no ambadika zany problème be de be zany satria zavatra misy aloha zao pasteur Mayol tsy tena mbola mipetraka tsara le fitoniana sy ny filaminana aloha zao fa ohatra mivoafo anao maraina maly efa ny problème de androany indray ohatra hoe mbola misy problème hafa indray. Raha ny hitako mampatonga an'io
io le sady tsy atsy tian'ny roa io sady miaraka mitatsanana miaraka mitandrefana reo nefa ny tena milalao ny afo kopakafo eto amintsika eto reny mihetsy vahoaka nisy teto nanomboka tamin'ny 72 hatramin'izao reny tsy ny vahoaka mihitsy na tonga an'ireny ho tafita ny etsy vahoaka ka nampiongana ny mpitondra fa vahiny daholo nandamosiny reny zao ny fomba fataony anaovany azy apetrany ianao zany de efa meny ny condition tia tsy azonao atao meko faran'izay ohatra akaiky de akaiky nareo fa mbola tsisy navidy zany raha valomanana ihany nanao an'izany tsy mahazo mitrandraka ny repirenena nareo nareo fa raha mitrandraka nareo de 1% ny anjananareo 1% ihany ary ny firenena hitrandraka azy izay no manendry azy hoe ity de tsy nanao tokoa raha tsiraka tsy nanao ry Zafy Albert sy Filotsiranana satria hoe ahoana moa nanaovana zany de 1% fa filora valomanana nanaiky satria filora valomanana mpandraraha izy mety misy commission koa ngamba atao normal zany samy mijery ny intérêt sy ny tombotsoany de nataony zany satria intérêt fa zao rehefa tonga nionga ny filora valomanana niditra ny fitondrana teteza Rajoelina ny tapatapaky ny mpanona ny filohan'ny Rajoelina hoe nareo tena tsy tia tandrazana nanotra ny filora valomanana aiza ve de olona metraitra ve nareo de 1% de ekeny dinareo metraike zany tena mivatra tandrazana sisitsy fa nga naova ny 1% ny fitondrany filora Rajoelina tsy naova hatramin'izao tsy naova an'izany 1% zany ary mbola zany mbola mipetraka eo de dikan'izany io zao hitrandraka ny Bastiliary moa Bastiliary fa lasa niova ny anarany niova mety mbola sahirana izy niova tadiditsika de jerefo tsara fa tamin'ny herin'ny John Ramampianina nanomboka ny Bastiliary io toerin'ny farany Andry Rajoelina Varmada izy am'izao toerin'ny ny équipe-ny Andry Rajoelina hoe tsy azo atao rehefa tonga tao filohan'ny Rajoelina nikeny le contrat nikeny zareo zao ndray zany verina ny Amerikanina de hitrandraka anazy io le ny équipe izay nanotra ny filohan'ny Rajoelina an'io Varmada io ve alaiky ndray zany am'izao fotoana zao fa io mbola ry zareo ihany no mikopaka mangatsika sy mafana amin'io ka raha mijeritsika iny am'izao fotoana zao hoe mihetsika ny zenzeta mihetsika izy tamin'ny herintaona de zao koa izy mihetsika zany zao ny analyzeko amin'io tsy fa minanina tsony ty fa analyzy ndray ty zao raha nonga mpanjakana ny vahiny fa tsy ny malagasy ny tiako resahana jerefa ndrefa miakatra ny croissance économique an'le firenena de vo hitany hoe miakatra ny croissance économique an'ny firenena de ho tafavoaka ty fa adabo io fitondrana io fa hiverina 0 ndray ny croissance économique de ina ny zavatra ataony manakaramy izy mpanohatra iza ny mpanohatra nle fitondrana rety ny mpanohatra manao ny fitondrana ino ny karamaina mety midina ny andalambe ny vahoaka amin'ny voalohany raha vo mipetraka le fitondrana de tsy avelan'ny zareo mihitsy hidiny dalambe anao satria mbola amerim-bola any am'zareo zany mbola amerim-bola de rehefa hitany miakatrakatra am'zay le croissance dina am'zay zavatra ataony teneniny any le mpitondra hoe tsika firenena demokratika raha tsy avelanao hidina an-dalambe ny vahoaka tsy hamatsy volanao tsony zay na ny banque mondiale na ny FMI fa ataovy ny demokrasia alohan'ny olo hidina an-dalambe de teneniny andray koa le mpanohatra re efa nahazo alalana efa ok afaka midina anareo fa efa malalaka ny tsena de midina am'zay ary le olona tsisy mandrava tsony le mpigrevy de eo amy 13 mai am'zay de manomboka am'zay de miakatra takio ty le zavatra tsy azonao atao mihitsy zany nasaina takina de rehefa tsy mety le mpitondra de hoe hoetany am'zao ny rozy reo fa raha tsy misy raha mandriky io tsy miala le mpitondra kila ny teneniny zay o ntamosinao ny communauté internationale ka ny mpitondra atsika raha vao mahazo an'zay hoe reconnaissance internationale tsapao ny herin'ny lavo mitsapa amin'ny heriko mbola tsy teraka ny olona andresy satria misy reconnaissance internationale ao da vofehako vao mihetsika mahery eo attention mon ami de teneniny le mpitondra hoe atao ndamosinao foana zay fa aza mataotra ianao hoeny amy zone rouge izy lalany iraisam-pirenena raha vao miditra zone rouge azo tifiriny hoetiny vahoaka any amy zone rouge fa raha tsy hoetiny any io tsy miala io de le vahoaka rehetrarehetra tsy matakatra an'izany izy hoetiny natao soroneny zay tolony ty laso
poka am'izay ny raha mandrika voatifitifitra eny daoly zay voatifitra. Monsieur le président tsy voafetsony le situation fa mangataka anao aloha mialokaloka aty aminay miala ianao fa tsy voavoainao tsony zay miaro anao mankamiasa-ty anao ny volanao zay efa naondra anao taty de efa azonao ivelomana ty apetan-dranomasina aiza milala vahoakantsony ianao fa efa milamina ianao zay le fomba fiasa sa zay zay le stratégie de zay no mahatonga an'ireny tanteraka fa raha ohatra ka mpitondra vaovao napetra ny tonga ao tsy avelany grevy zany ianao ohatrany zay efa narahantsika hatramin'izay na tamin'ny andro ny Flora Valimana na tamin'ny andro Flora Joely tsy ilaina trony grevy am'izao fotoana zao efa fanarenana firenena zao nefa grevy nanonganany le mpitondra teo rehefa tonga tao izy tsy ilaina trony grevy ary zay efa mitondra tena tamana mihitsy tena profina indray ny verina ka le mpitondra tsinona fatany hoe raha betsaka indrindra ny azy mandarainy ao dikan'izany mihinana arak'izay tratra izy aloha satria tsy hipetraka ela eo attention mon ami sao de miala etsika miara-maina eto de zao mafetsan'le vazaha le fanondanana reny atsokotsoko avelany fa zao ny vola miditra amin'io tsy averina any amin'ny compte mpanjakana anao fa atao amin'ny compte offshore paradis fiscaux aty velany de aty mipetraka fa tsy apetraka ao fa raha miala taonao tsy mahatonga ariary amin'io nefa tsy azon'le mpitondra am'izay fotoana zay rehefa tianao santazy aminao izy ka tsy anaraka ny teniny ianao de teneniny rehefa tsy anaraka ny teninay ianao de zelenay na voaranao aty velany tavelenao maty ny olona anao ohatra nazo ny Kadafi tsy afaka niala tao amin'ny fireneny maty ny olona tao de iny arenanao iny nefa iny ihany ny amelezany anao rehefa avy eo de rehefa hitany am'izay fa manomboka efa tady lasa tokoa le firenena izy am'izay mampetsika rehetra anongana le fanjakana ny heritaona tao izy zao tsika tamin'ny 2025 za lazako anao tsy vita iny fa nisy hery miafina tao na vitan'izy satria efa tsy ilainy zareo tsony ny Rajoelina nisy hery miafina tao de navita ity ndray mampatonga ankorotana zao maranako azy io le sady tsy anyatsy an'ny roa io de ireo ihany miorchestré an'io zavatra io satria hoe efa tsy matoky ny filohan'ny fanavozana tsony zany rahalahy tsy haiko zay any fa analizy ny azy any hoe ity ve sady manao grand écart sady ty am'Rosiana na ty amitsika tsy mety amitsika zany tsika mila olo tonga de nde ato na ato nareo moa zany manohana an'ity fitondrany ity zay tsy mpanohatra zany hatram'izay de inona raha zany tokony ataon'ireo mpitondra dimy rahalahy moa izy zany misy gouvernement eo aty efa zany teneniko zany na izy mandray décision tonga de de miaraka amin'ny tatsinanana na tonga de miaraka amin'ny tandrefana zay aloha zany anankiray de ao anatin'izay manova ny rafitra rehetrarehetra zay tsy ahafahantsika mandeha ohatra ataoko faran'izay tsotra fotsiny aloha vana io rafitra tsy ahafahantsika mitrandraka ny repirenentsika io sy ny hoe mbola 1% ihany no anjarantsika faran'izay tsotra zay kely zay fa zao reo tsy amelanaonao an'izany fa ny andreo zay président mieritreritra ny anao zavatra ohatry zany de reny filoham-pirenena afrikana mila fasahina le izy fa za aloha raha tsy manana antoka hoe Andriamanitra miaro anao zay midikiditra zany fa matiny eo anao be da be ny izy matiny zay raha tsy vongany taona de matiny matin'ireo firenena vahiny reo kenao la firenena kely bankal kely ozapety ngampy daroany rano dimapolo minitra sady no ndresantsika teto mahafinaritra tena miresaka aminao ke rehefa tena ohatry zao fa zao alao aloha tonga de resantsika le fahatelopolo taona satria lankay moa zany lery ny fahatelopolo taona ny iny ty fiangonana apokalypsia telopolo taona sady zay moa zany 1986 nivoaka ara-dalàna ny statut tena nomboka vina le nanao mangasy fotsy inona ny azo tantaraina zany de tena nanomboka 2015 iny nanomboka 2015 zay nanao fotsy manga satria tsy misy mahasamy hafa anay amin'le fiangonana rehetrarehetra zany de io haiko avy amin'ny Jehova io hoe manaova fotsy manga fa io ny lokon'ny Israeliana zay zany miavaka de zay nampatonga an'le fotsy manga de ahoana zany le telopolo taona zany de telopolo taona zay amin'ny volana o de manomana ny telopolo taona io zany ny fiangonana telopolo taona ny orenany zay misy fiangonana Rivo Mahery
misy mpivavaka tamin'ny 2018 iny zay fa nisy mpivavaka 1,5 million ny 1 million am'ireo olona mpifidy daholo 2018 zany mandroso zany le asa hatramin'izay olona roa ny olona voalohany nampianariko ny boky ny apokalypsy io za tamin'izany mbola mpivarotra fa nahazo antso hoe ndana ampianaro ny boky ny apokalypsy tena mpianatra de olona roa no ny etom-boany de satria le izy olona niangy avy eto Madagasikara fa tsy fiangonana avy any ivelany niditra teto taka ny hoe ny katolika ny FCKM ny luthérienne ny anglikana de sosy mamonjy pentecôtiste baptiste bibliste fa avy eto ny niangy za zany ny filompanorona de mba hahafahan'le fiangonana misy fidiram-bola ahafahany mampiditra an'le asa zany de le système amin'ny baiboly no nampiasainay fanatitra sy apafolo-karena ny apafolo-karena tsy karama-pastera aminay ny fanatitra sy karama-pastera aminay fa misy mpitantam-bola ao amin'ny fiangonana mitantana an'ireo fa ny pastera de mandray karama ara-dalàna ireny tobila tabatabain'ny olona reny hoe mangolo-karena maolona manana 4 firy tsisy amin'ny anarako reny na nyray ary sarona mba misy atodo kely ihany mba nianatra ihany ka malala hoe any fikambanana ve de ho ataoko amin'ny anarako ringe mbola fikambanana fa mbola tsy nahazo statut d'église ara-dalàna dika zany mbola ny fikambanana io ireo tobila rehetrarehetra reo tsisy misoratra amin'ny anarako ndre-pandeha tao analakely tao amin'ny select hotel tao nisy polisy nanakana an'le Hammer be mavomavo tsy zany sofera fa anatitra mpivavaka zany avy nanatrika conférence de sakanana babiazavato izy le polisy de nameny le sofera le polisy de rehefa namaky azy izy teo izy le polisy oe le gonina fangaty ty amin'ny mayolina de kaky le sofera fangatsy any mayolina izy ny anaty tsy anazy ty any fikambanana apokalypsy zay mihitsy nanakanako nyty daba ty hoe marina ve fa an'le ry ty daba ty hay ve any fikambanana izy ty eo zany le polisy zany vao nahita hoe hay tsy any mayolina ty le gonina fa reo zany de hoe any mayolina daholo reny daba reny de mayolina mangolo-karena 4 firy ny anana tsisy amin'ny anarako na ny ray azy azonao atao tsy amin'ny anaranao rehefa anao ihany azonao atao tsy amin'ny anaranao rehefa ny fikambanana ny tany atao eny ka ny fikambanana angely izy ataoko inona moa tsy ho ataoko amin'ny anarako fa ngany zanako andovany io ngany tobila haritra 100 taona sany tobila haritra 20 taona de soratako amin'ny anarako de zany ho koensen'ny fanjakanao rehefa avy eo efa nandalo taminay tamin'ny andro ny fitondrandra valomanana reny na ny impô na ny bianco na ny samfine nanao contrôle hoe aniza daholo reo daba reo izy zay nylazany anazy reo daba reo tsy ina daba loko ina daba inona io tsisy tamin'ny anarako na ny ray ary le matetika koa mantsy fiangonana fikambanana loatra anareo ampiasain'ny mpamatsy vola maloto ohatrany hoe ao de diovinao aminareo le vola ka raha ohatra misy fifandraisana ny velany ianao de normal zany raha fiangonana inorina avy tany velany ianao de normal zany fa zay nge fiangonana made in Madagascar fa tsy hoe fiangonana made in Allemagne na made in Rome na made in Suisse na made in USA no it's not it made in Madagascar apocalypse 30 ans 30 years 40 years ena atan akalaza amity taona ty eny ary tonga fotoa mbola misy ao zao misy miromodromotra misy zao amin'ny FP mangena fa mpaminany sandoko e de voly e tsisy mihainao ny lahy ao e nefisy hatram'izao mbola mihamiha eny ary sy mba le eny ary afatra ary afatra farany ho an'ny tsy hoe farany zany afatra tia-pamaranana ho an'ny mba meo afatra kely ny tanora ny mivoaka malagasy ny mpitondra tsy haiko na ny mpiara pray fikambanana aminao koa amin'ny fanambarahana apokalypsy afatra ho an'ny tanora e ho antsika malagasy tsika aza diso adversaire tsy ny mpitondra fanjakana na ny mpanohatra no adversaire atsika mampahantra nyty Madagasikara ty fa misy hery miafinao misy hery vahiny ao ka raha tsy io ny tohatra tsika raha tsy io ny resitsika aza mieritreritra ny androso zany tsika fa tsika ampidin'ny ololety fotsiny sarasarany ara-potikevitra ara-politika ara-piaviana ara-poko itsika de mifankala sy mifanenjika eto misy mamoaka hevitra hoe raha tsy manova rafitra tsika tsy tafavoaka marina zany ataoko hoe marina sy 10 isan-jato fa ny 10 isan-jato tsy mamarina zany
de zao raha nova rafitra takan'inona ary tsika nefa io hery vahiny mbola mamatotra sy mangejatsika io tsy afaka mampiatra an'io rafitra io anao satria tsy avelany ianao manova rafitra mora fa ny manova ny olona ambon'ny rafitra ny tena raharaha ny anja satria ny olona ambon'ny rafitra efa zatra ninana ary efa fianakaviana ray manontolo daholo na ny ministera tsiraray avany ka raha hosolonao reo de mitsangana ny syndikata ko diny de migrevy daholo koa anongana anao zaketikityana any avalay zaketikityana any anay fa reo fa zatra daholy ninana ao anatin'le rafitra kolikoly de normal koa le olona mandray kolikoly na ny no karamaina nongampanjakana satria nao mahantra koa izy misy vola be amena azy oko na maray mila misy vola be amena azy amina miliara ka raha menoatrinina raha misy manome azy ataontsika hoe 5 miliara mandraparetiretiny ary mandrapafatiny tsy angona 5 miliara izy kotsoraisiny iny satria izy mahantra ka tsika nefa tsy ho afaka amin'ny kolikoly io mihitsy ko raha mbola eo hery miafina izay mbola mamatotra atsika io ka io zany zay mpitondra mahavahany io hery vahiny izay mbola mamatotra mampahatra atsika io za lazaiko fa président vio zay président mavoakany tsy mitady olona tsony ny olona satria raha vo io no afaka io fatorana mangeja atsika io de lasa afaka manoatra ny Burkina Faso reny tsika am'izay zany mifeny toekarenatsika tsika mametraka ny tany zay ho tombony ho atsika amin'ny fitandrana rem-pirenena anao inoinona am'izay firenena hitrandraka azy fa tsy vobaiki ny vahiny itsony itsika mibaiki ny politika eto anatytsika itsika no mifidy ny mpitondra atsika ara-dalàna fa tsy précoce itsony ka ny vahiny no ametraka mpitondra etsika zay mandeha da ampediny ndray anao de ny mpitondra amperany koa rehefa tsy manaraka ny zavatra tiany tadiaviny tonga diny de aongany ny raha tsy aongany de vonony physiquement le président fa tsika tsy mahita an'izany de diso adversaire tsika tsy le zavatra tena fototra le mampahatra atsika no atake atsika fa itsika samytsika mifamotika eto foana za zao zay raha zaho so président de hitsangana daholo ndray roa no ohatra ana satria za faninona tsy nenay aho raha va tsy nenay anao de aonganay anao zay mirany anay de amoronana sy zavatra ratsy rehetrarehetreka zay no meko afatra zany ho atsika malagasy sokafy le masipana aza diso adversaire atsika ka ho ampedin'ny olona eto hifamono sy ifandrafy eto foana fa tsy zany ny tombontso ny vahiny zany ary fifaliny mahita atsika an'izany amin'ny fiangonana ray ndresaho tsika kristianina samy manana ny doctrine sy ny fijeriny fa zao fitiavana no ampiasao hoe aza manangana fahavalo anao zany itsika de itsika foana manangana fahavalo atsika ny misy mpitondra mipetraka eo de ny mpanora de manangana fahavalo an'le mpitondra ao de rehefa le mpitondra nefa anazy ny fahefana gadrainy ianao de gadrainy ianao de rehefa voagadrany ianao any ianao vo zany ve mba mpitondra ara-dalàna sy ny namasiko le mpitondra ho popainaoko amoronanao lainga le mpitondrako fofonao ny an'le mpitondrako aonganao le mpitondra de normal le mpitondra hiary tena de rehefa vo le mpitondra koa nefa ny anatin'izany ko atoko izy aongan'ny olona ny anjake manao misy tsy mety ataony koa hoe fa raha manao ny mety kosa ianao tsy izy moa ny anongana anao eo ary tsy voongan'ny olona anao raha fa mety no ataonao de ina zavatra raha voonongana le mpitondra tonga de zay mpitondra vovomitra eo valifaty politika indray filohan'ny radioela sy ny teza vera impiry any tena zany nareo raha miala eo amin'ny zavatra ataonareo io ka tsy zany tonga eo no maninareo fa de valifaty any atsefasy any atany mora daholo mahazo anareo makina fa mpaminany sandoka de voly karaha ty izy alany nitabatabana zany hoe makatso ntaoro fa de tsy mba hinany ampangonareo tsononareo raha miala fa de savony mihitsy angamba nohaninareo tsakotsako tsara i zavatra io de raha za so mitondra de zany koa zany koa no ataon'ny olona koa za reo tonga eo zany za de tsy mety ataony koa zay ampongananao fa za aloha zany tena lazaiko raha za tonga eo tsy fahendren'ny olona zany tsy ny apokalypsiny manao zay atonga anahy eo fa tenaandriamanitra mihitsy mametraka aho raha za tonga ao ary raha andriamanitra mametraka ao de dikan'izany izy ny amany problème mety fonga voavahanao maolona anao io nge tsy voavahanao maolona anao hoe nanao zay fomba rehetra iny ny candidat rehetrarehetra tamy élection reny hoe ihoatra ny radioel sy rajonary mampianina fa mbola anatin'le cadre le faminanina atsika mbola mpitondra roatra am'izao satria za mbola tsy tonga eo mangina fa disy ny 2013 mpaminany tsandroka tanteraka ny 2013 de 2013 hatram'izao tsy tanteraka fa makaiza le firenena ary makaiza so de mba za ihany ary nandrasany ty ankakaingany ty enary kasana PDP André Mayol pasteur mitondra an'izay ataontsika hoe famakafakany efa mazafana fa ny okevitra zay mo fandarana zoitely eto tena resaka malalaka mahitsy ary tsisy tapahana na nkely arany
ao anatin'izay fandaharana izay fa tena hoe tonga de tena hoe zay fa kosa efa kadrena melo foana ny vahiny tsy misy zavatra homanina be koa fa tena hoe tonga de zao no resantsika eny ary tonga de raikitra tsisy resaka hoe manomanomana hoe tsisy zavatra nomanina teto io ianao io mpitondra fivavahana io sady tsy anina tsy mety tsy anina fa tena mahazava tsara zay zay ny fitsipika eto amin'ny fandaharana zoiteny eto zany tsisy zavatra homanina eto zany na ministra raha ny tonga eto de roa minitra aloha manao ny monsieur le ministre de dao tonga de raikitra le izy mba am'izay mba tena zavatra mba tena instantané zany zay lefa niokevitra eto zay ny ilayntsika fa tsy zavatra hoe préparena na inona akory makasitraka atsika mpanaraka ny fandaharana zoiteny egnany tombo be foana manaraka an'ity fampilaza raha mijery anao zao de mba hoe mijerevana mba mijereva milaka misy hery rehefa mahafinaritra ty fandaharan'ity amin'ny canal 7 izy zany 7213 izy amin'ny canal plus fa nomanomana koa zay mba ho hitanareo mivoary plus ao fa mpahafantarana ny fandaharana ao anatin'izay rehetra izay sotra betsaka tompoko makasitraka tena farany de afatra kely amin'ny firenena hoe manomana fikonan-dom-pirenena tsika zao de mety andeha amin'ny fifidianana de ny fahavoatsika malagasy zany hatramin'izay tsy mba mifidy programa foto-kevitra fa mifidy olona endrika olona zay foana ny problème atsika de raha fa tsy le olona tianao le olona de potehanao de alainao baraka de inona ny tsy resanao ovay zany fijery zany hoy ny Star Times fa tsy zany tsony tokony ho fijeritsika raha narina an'ity firenena ty tsika tsisy briefing teto izy ianao satria zay koa taraiky vao tonga tratrany embouteillage fa tonga de katroka le izy misaotra ny fanasana satria tsy zany nangataka hiakatra tao plateau aloha satria izy ny olona sasany ndray inona ndray nga de mitsofotsofika tele daholo ndray zao ianareo ny nanasa de dikan'izany misaotra anareo satria mba misy maso sofina mba misokatra ihany zany aminareo mindretraretra fa tsy hoe koriny hoe zay resaky resan'ny olona any de mpaminantsandika iny de zao fa misaotra betsaka ny fanasana de misaotra atsika rehetra koa tato tokantrano tato nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany zany na ny tanora na ny lehibe na ny antitra de manao koko amin'ny sere koa fa izy matetika de eo ambony fandrina eo manaraka ary efa ohatra zao tsy adiniko ny sereko zany de anareo koa rehefa mba miditra plateau reo mba ataovy kokokoa madama anareo fa nareo de miala eto de tsy mba atao kokoa madama anareo tonga ny an-trano de efa mibidibidina be ny modotry madama eky tsy mahalala nakorina any amin'ny any aiko izao bisou ok baibay sere baibay tsika piaino rehetrarehetra amin'ny manaraka indray veloma tompoko